atolotry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Jambam-pitiavana. tantara nosoratan'ny Ajarandriamanalomanana. Ramsetatanta Ravaka Antsaniony Ajarandri ary Saribitsy Telano ho an'ny miaina ny tantara. Nandra iveo Nansia ny kirakira sy nanatotosy Ajarandri. andro voalohany Tena mba mahafinaritra kosa le sy ny mariazy ny lisan'iny a. Tena nataony lafarak'izay nalaza mihitsy ko. Za aloha tena tsoriko amin'ny lava tsy mbola nanatrika amin'ny mariazy nakotroka ohatran'iny ary sy niainako. Mba marina laha ty koa lesy ry Arivelo mba mahita teny inona. marina zaniko. Sady aza manatavy resaka moa fa mariazy ohatran'ny mariazy rehetra ihany iny tsy hitako izay tena hoe nampiavaka azy teo. Ianao kosa tenao ve dia tsy nahita mihitsy hoe tena niavaka iny fotoana ra iny sa kosa tsy dia nanandanja taminao zany mariazintsika. Fita ho ary tianako. Za aloha mahita hoe tena zay tsy afa-po tamin'ireny angamba dia efa mitady an'izay tsy ho hita mihitsy na sakafo zany na akanjo na ny fiara na ny tany am-piangonana na ny teny amin'ny espasy na ny ambiance atao moa tsy lazaina intsony fa dia tena hoe fa arak'izay raitra reny le tonga amin'ny fitenenana hoe tsy manam-paharoa. Ka zangery tiana tsy milaza hoe tsy manandanja tamiko akory le izy tena andro nanana ny lanjany tanteraka sy tsy voakosoka tanteraka tamiko iny. Ny filazany Arivelo azy fotsiny hoe tena ohatran'ireny zanak'ampanjaka ireny mihitsy ny nanaovako andriko. Ka marina zany fa ngamoa za tsy zanak'ampanjaka kosa. Tsy zanak'ampanjaka kindry fa tena mpanjaka vavy mihitsy mpanjaka vavy ny foko. Sa tsy zany ty? Marina zany tiana. Za aloha mbola tsy nahita vehivavy nitiavany ty bandy akamako ty ohatran'ny tiavany ianao zao mihitsy. Efa maro ihany izay nandalo teo zay fa ianao afa mihitsy tamin'le riko. Eny zay koa ngamba le hoe anjara. Fantatry nge zany raha tsy zany ve moa fo 5 volana fotsiny izay niaraka dia zao tapa-kevitry ny vady zao. Zany eky ny tena natao hoe fitiavana ary tiana. Sady manamafy orinazy tsara koa zany. Tsy dia tiako koa ny ale mifantany zara sy mifampijery toetra elabe ireny nefa avy eo saraka indray. Marina aloha zany. Aleko tonga dia ampiakarina rehefa lan'ny foko. Amin'izao koa izy aky tsy mora ravany taona. Zany moa fa zany aloha eo ihany izy roa fa angatadalana amin'izay ngamba. Tena makasitraka anareo tamin'ny fanasany. Andray kosa rery Arivelo dia vao mipetraka kosa avy ny sotro dia andeha sady ianao. Zany efa voasaika hitsangana ka glasy ataontsika desera. Hita ao aletsiko. Maninona marina alitira mba rehefa tolatolaka ny andro vao mandeha la. Fitandray. Zao ve lesy tsy manevika eny am-pintondrana tomobily eny la. Tena satroko reto mbola hiaraka ikorana eto ohatr'izao foana. Fa le miditra alina be any Tamatavy mihitsy ny tena tsy voako. Hitanareo ihany fa manahirana na ny sécurité aza amin'izao. Eny, marina ihany aloha zany. Raha ny fiarahana ve moa zarako ary hijanona eto tanà foana. Fa zany hoe le asa mahazaka maniraka ko. Aleo andeha aloha ry tiana. Manaraka indray tsika manao misimisy. Ka zay nga moa afaka ny tananao aza dimy fotsiny ireo voandalana efa nataoko anaty arondreo so dia tsy avoaka anao rehefa tonga any ka simba fotsiny eo. Ao rehefa tsy adiny reo dia misaotra betsaka oay saika adiniko marina. Hoe ahoana? Dia ahoana marina aloha zany le programanareo roa reto ohatra kefa hoe mametrapetraka ny asa sy ny congé anay fotsiny zay aty dia midinako. Inona indray ary? Ka mba hanomanako tsara ny trano andraisana anareo ngery mpivady vao kely efa tsy mpivady voatsony re zao zay fa efa mamolana sady zany moro jaona. Hitako. Ka mety roviana zany raha jaona. Raha ny tokony misy dia mamita kely an'le asa sisy ampiasanao dia mandamina ny any amin'tiny. Ngamba mety amin'iny volana ambony iny lesy. Hay kosa misy homanako tsara zany ka. Ary aleo amin'izay aloha andeha. Ariva ety ihany ny androko. Ndao ary dia soavadiry Arivelo
eny ary olo ty efa moramora ihany la na izany aza sao dia anapatra mampitondra rahalian'ny lahy eny an-dalana eny aizako lesy eny ary fa misaotra zay fa lasa veloma tiana veloma ary velo a rajonona hatramin'ny farany ihany ny tenen'le ry a sy na milan'le ry mihitsy raha tsy lasa vadiny tia iza nefa no tsy nitsiriritra ny tiana tamin'ilay mpikama rehetra reny ny fandrotehana sy ny fandrohitana mihitsy iny tamin'ireny izy vao nipoitra teny an-tanàny reny nazary tara sy tena babin'izy iny mihitsy saingy hoe le ry ny tsara vitana sy ny tongilana ny fon'le sipa dia lasa n'le ry ny amboary tsofoko rano le ry fa nazany aza tianange manjakely foana na dia hoe efa nampiakariny le ry azy mbola eo foana le endriny mahafatifaty kely tsy aritra iny le fijeriny teo aza mbola tsy matika lolo mihitsy inona koa ary ty mahazo anahy efa vadiny mpandinamako koa ve moa dia ho azoko ataoko inona ntsony zany koa moa no mahalasa ny saiko etiko snety alohanga dia hipasena any ty camion ty fa ohatrany tsy ataraiko eto ihany ka efa vomana daholo very tia na valizy rehetra aleo ihany mitondra akanjo mafana maromaro fa tsy fantatra izay mety ho fivadian'ny andro tapoka any morontsiraka any efa nitondra betsaka ihany aho ka efa nampidiriko anaty malilo daholo le valizy roa teo ay fa hijeriny rano sy ny menaka ty tomobily ty aloha asa dia anararoatra iantso any arvelo dia miomana amin'izay moa fa anainga amin'izay nge tsika solo akanjo fotsiny ary sisa dia zay dia mba ampidiro ny anaty fiarany koa ny ty satroko ty fa so adiniko eto marina ay iakatra ny ambony any aloha fa aza ela kina dia zany aza tsy ela ho aza fa ianao koa aleo asiana reservana rano ihany ato fa tsy fantatra izay mety olana hitrangany an-dalana ihany ka zay menaka aloha ty efa amin'ny atonony tsara ka tsy mila ampiana ntsony manao gasoalina fotsiny sisa raha aveo dia zay ary aloha tsono amin'izay ary velo mba afaka manomana tsara an'izay tokony homany mantsilery allo manahoana litiry ary velo fahasalamany lahy ay tsara kosa zanyko zahay koa salama tsara ka misaotra letsy miantso ny laza io fa ianga zao lesy zay roa vao miomana mihitsy fa afaka 30 minitra eo ngamba ka efa voninandray anay amin'izay zany lahy efa fantatro mihitsy ka zay indray lesy zao tsy fantatro fa hainy lahy ihany miaraka amin'ny vehivaviko mety tsy maintsy mijanjanona matetika eny an-dalana eny ngamba aleo fa ezaka hiditra amin'ny efatra any ary amin'izay mba tsy dia hariva loatra sa hoana ka miakina amin'ny lahy ihany ioko ela ny mahita an'izay fomba manetriketrika andraisana anay roa any mbola roviana lesy vao tapitra ny tapabolana ijanonana ihany eny ary miantso an'lahy eny an-dalana eny foana rehefa mahazo rezo zay lesy misaotra hitanao ao fa zay dia vonina ay ary iary velo ngale ny antsonao teo natsoko mihitsy izy ka amin'izay mba fantany hoe fa miala tytsika fa inona mbola andrasana moa zany ki ianao sisa no andrasako anidiny tranao ty ambany io dia zaiko efa vao hitiko daholo aneny any ambony ay ve ka ianao koa moa tsy miteniko tatyary lakile dia tonga dia miakaro anaty fiara dia tsy atahorana isy aninona ve ty tranontsika ty jauna mandrapiverintsika zay indray tiana
rehefa manao zavatra ho a dia ampiarahana amin'ny finoana kia. Inona ary ty sarita ohatry ity? Ao, vony ianao. Indray ary moko, efa miandranao fotsiny ne zahay e. Kandao ary hiazo ny fahasambaran'ny vola tatelitsika ny Tomasina kitsika ary vato koa. Zany a? Eny rery zaonna malala koa. Natolotry ny Radio Plus ho anao teo fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratan'ny Ady Andriamanalomanana nitondra ny lohateny hoe Jambam-pitiavana. Tantara nosoratan'ny Ady Andriamanalomanana. Ramsetatanta Ravaka Antsaniony Iajarandry ary Saribitsy Telano ho an'ny miaina ny tantara. Nandra iveo Nansia ny kirakira sy nanatotosy Iajarandry. mbola itoy